ny sentemady na ny foibe-pirenena momba ny fampianarana mpitaindafitra eto Madagasikara dia manaraka ny lamina sy rafitra izay napetraka ny ministera dia ny système LMD, licence, master, doctorat. Ity sentemady dia efa nisy efatramin'ny ela tamin'ny taona 2017 ary eo teo ireo mpamakilay izay nametraka azy ity ary matombo nametraka izy ity dia zay mahatonga anazy zany ho pionnier zany na mpamakilay zany mikasika ny fampianarana ampitaindava. Zany hoe raha teto amin'ny tantaran'ny fampianarana ambaratonga ambony teto Madagasikara dia ny sentemady no voalohany santatra an'izany fampianarana ampitaindafitra izany. Tamin'izany fotoana zany dia mbola tsy nisy ny ataontsika hoe rafitra LMD fa nisy rafitra nazatra tamin'izany fotoana zany dia ilay rafitra nasitsika an'le hoe teo le licence de maîtrise de ny DEA dia ny doctorat. Rehefa nametraka an'izay fenitra nanaraka ny fenitra raisam-pirenena ny ministera fampianarana ambaratonga sy ny fikarohana siantifika dia nametraka an'izay hoe LMD, rafitra LMD zay. Ka ny sentemady dia manaraka ny rafitra LMD ary mahazo fankatoavana na mametraka an'ileo demande d'habilitation any ministéran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana siansa na dia fanjakana ary ka na fanjakana na ny privé dia samy mametraka amin'ny daholo dia amin'izay fotoana izay tsy amin'izay zany tsika dia mipetraka amin'izay ilay antsoina hoe semestrialisation. Dia ny sentemady amin'izao fotoana izao zany dia manatanteraka ny fanadinana enim-bolana voalohany zany. Ny foibe mpanadinana misy moa zany dia 970 izy manerana ny Madagasikara ary ny isan'ny mpianatra zany ny mpianatra mandray anjara amin'ny ty fanadinana enim-bolana voalohany ty dia 590 sy ray alina. Raha jerena amin'ny ankapobeny dia azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'ny université fafito izy zany raha jerena na eo amin'ny mention misy ao aminy. Ny fanadina moa zany dia nanomboka tamin'ny omaly 7 ny volana Jiona ary mitony androany 20 ary mifarana rapisy 20 ny volana Jiona 7 sy 20. Ny mention zay misy ato anatin'ny sentemady dia misy ny droit dia misy ny gestion dia misy ny commerce dia misy ihany koa ny économie dia misy ny télécommunication, misy ny informatique ary misy ny génie industriel. Zany hoe ny mpianatra zany L1 ka hatramin'ny M master zany 2 dia manatanteraka an'io fanadinana io. Eto dia rehefa nandray an'ity andraikitra tia koa dia manisany mametraka fomba fiasa vaovao, toetsaina vaovao, zany hoe ny fisian'ny fangarahana eo amin'ny fanatanterahana ny fanadinana, fisian'ny fahamarinana eo amin'ny fanatanterahana ny fanadinana zany dia io zany dia ho an'ny mpianatra dia efa nisy ny taratasy nalefanay izay mametraka tsara hoe itsika no avin'ny firenena, itsika no tompon'andraikitra rapitso afaka pitso ka volena dian'izao zay fitiavan-tanyrazan'izay ka ao anatin'ny fahamarinana no anatanterahana ny fifidianana, ao anatin'izay hoe fanadinana tsisy alatahaka no anatanterahana ny fifidianana. Ho an'ny mpandraraha sy ny mpampianatra dia torak'izay koa ny antsoavy nataonay hoe aokatsika koa hiasa ao anatin'izay fahamarinana zay ary ny sentemady dia miasa ho an'ny tombontsoa ambon'ny mpianatra zany. Ny ministera dia mametraka amin'izao fotoana izao hoe zay moa zany no napetraka ramatoa minisitra zany dia ny sin'izay hoe fanatsarana ny kalitaon'ny
fampianarana zany dia tafiditra ao anatin'izay ezaka lehibe zay no tanterahanay zany eto amin'ity CNTMA ty ka ny fanadina zany dia mifarana amin'ny zoma ho avy zao zany dia eo zany no miara-miasa zay amin'ny polisim-pirenena sy ny gendarmerie nationale zany eo amin'ny fanatanterana ty miara-miasa ihany koa zay amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena zay isorana manokana koa izy ireo zany satria ny manome ny trano anaovana an'ity fanadiny nasionaly ty tsy vitan'izany ihany fa eo ihany koa ny mahakasika zany ny resaka mahakasika ny resaka sécurisation zany ny fanapahan-kevitra andraisana zao de hoe ny valopy misy ny faidekopia mpianatra zany dia miara-miasa zay amin'ny officier de police judiciaire zany manao tomokasehany valopy tsirairay avy zay zava-dehibe zany satria araky nambarako teo de hoe miasa zay ho an'ny fahombiazan'ny mpianatra zany iezana hoe afrina no ivoany fitsarana io moa zany mbola misy ny fionana zay ijerena amin'ny samby mpiara-miasa ato zany satria ny tenako moa voavoatendry tsy ela zany de efa misy ny ezaka natomboka de mbola jerevana eo indray hoe miankina amin'le fahatongavany ny ino mosy teo ny taratasy na ny kopian'ny mpianatra tsirairay any am'ireo eny ambifapolo centre reo de tonga eto reo de avy eo mbola atokana andray de ino no zaraina amin'ny mpampianatra dia mamefem-potoana indray eto amin'ny mpampianatra de vitsy zay dia miroso amin'ny famoahana ny valim-panadinana zany eto amin'ny CNTMA na zany zany mitoy ihany zany zao mety hoe misy fiatoana kely de mitoy ny ino mosy teo zany ny enim-bolana faharoa zay anaovana examen moa any amin'ny oktobra le deuxième session tsisy io moa zany tsy misy tsony ny session fa le hoe semestrialisation de misy ny enim-bolana voalohany dia misy ny enim-bolana faharoa raha manaraka ny rafitra LMD zany LMD tsika zany